Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Maloujaoano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Aiza no iafaran'ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha nitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana mijerena. Manana fahafahana hitondra vahaolana ka hanova ny endriky ny fiarahamonina ve ny mpitondra. Raha izay vita ny tao anatiny 5 taona lasa izay. Gouvernemanta tsy manaja ny équilibre régional no najoro ny Prime Ministre sy ny filohan'ny pirenena. Ary ahina hiteraka disadisa zany raha tsy misy ny fahamalinana ho ny filohan'ny filakevitra ambony. Misahana ny demokrasia sy ny tany tandalana teo aloha. Seza maha-minisitra azy no tambony fahanginany manoloana ireo fantofatany rehetra mandeha amin'izao fotoana. Hoy ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany teo aloha, raha Maolomasy Pierre Oldera nanoloana ny mpanao gazety ny Kolo TVFM androany. Tombanana ho betsaka ny rotsakora natao anatin'ny 2 na 3 andro manaraka. Noho ny fisian'ny rahombaratra matanjaka ao avaratra Andrefanosy, ho ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Any ivelany, olona 10 indray ny matin-daroka bomba nataon'i Israel atao Gaza androany. Isan'ny nokendrena manokana tamin'izany ny tanàn-dehibe iray ao atsimon'i Gaza, izay ivo ny ady sy ny fanafihana na izany an-tanety na anabakabaka tao anatin'ny volana maro. Ny antsiprian'izay. Talata fahelina amby folo ny volana janoary taona 2024 ankafaliany indray tomboky lasy tongo vavy no intsidiana ny tokantranonao amin'ny tiality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalambavao atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany anokafatsika ny fampalambavao. Aiza no iafaran'ny firenena sy ny vahoaka malagasy raha nitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fahantrana sy ny tsy fisian'ny asa no jerena. Manana fahafahana hitondra vahaolana ka hanova sy hanatsara ny endriky ny fiarahamonina misy amin'izao fotoana ve? Mpitondra fanjakana raha izay vita ny tao anatiny 5 taona lasa izay. No jerena Gaetan Andrietsilafo. Miova tanteraka ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ary mamenatra ny zava-misy iainana. Tsy misy intsony ny fifanajana, ny fahatahorana, ny fanarahan-dalàna, ny fifampifehezana fa samy manao izay tiany atao sy ny tiany ho tenenina avokoa ny olona rehetra. Tsy hita intsony ilay hoe mitsinjo lavitra, fa ninio ihany no eritreretiny. Misy fifandraisany amin'ny fahantrana sy ny tsy fahampian'ny fanabeazana ary indrindra ny tsy fisian'ny asa ve? Mahavariana sy matalanjo na ary indrindra mampanontany no mahita ireo abibina sy trangam-piarahamonina isan-karazany ao anaty tambazotry ny serasera. Ny maraina teo, fatim-behivavy efa tsy misy lohany intsony no hita ny ponina, nisy nametraka tao anaty kidoro, teny faravohitra mangarivotra. Zazavavy kely iray vao 5 volana monja no nisy nanary tao amoron-drano tao Andregna Manakara. Lehilahy iray mpangalatra koa no matin'ilay tompona koa tao Sambava. Miroborobo ary miparitaka any anaty tambazotra serasera ny fivarotan-tena amin'ny alalan'ny Facebook. Ny ray mamonina manolana ny zanany vavy, mifamonina ny resaka tany ny mpianakavy, ny mpamily fiara fitateram-bahoaka amin'ny ray tsikombakomba amin'ny mpangaro-paosy. Ireo natao tandroka haro ny vozona, manao izay tiany atao sy mampijaly ny vahoaka. Ny mpampianatra natao ohatra, misy miray tsikombakomba ka miara-misalata amin'ireny fuite de sujet farany teo ireny, izay natao hitaiza sy hikolokolo ny ara-panahy sasany, voasaringotra amina fisolokiana sy ny pédophilie. Ireo mpitondra nandrandray na anala anaty fahantrana, vao maika nandetika ny vahoaka malagasy, noho ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-pahefana sy ny maro hafa. Ahoana no ahafahana manatsara raha ny baranahany sy ny tsy fanaran-dalàna no ohatra seho ny vahoaka entina isanandro? Ahoana no anarenana ny orinasa jirama raha mbola mividy lafo ka mivarotra mora amin'ny mpanjifa? Ahoana no ampiodina ny orinasa sekrenina Diego raha tsy misy miditra ireo sambo eropeanina mpihaza lamatra noho ny fanenjanana nataon'ny fanjakana amin'ny resaka accord de pêche? Ahoana ny avitan'ny lalana raha tsy manaiky andony redevance amin'ny fond routier ireo mpandrara solika
Ny vola efa ao amin'ny fond routier zay ireny tsy nivoaka ka ntaonany maro ireny. Ahoana ny ampiana ny vitam-bary raha mbola mitoy ny fanafarana vary aman-taonina maro avy any ivelany. Fa ny tena goavana dia ny hoe ahoana no ahafana mamerina indray ny soatoavina malagasy raha mbola ny vahiny no mibaiko. Mila vahaolana ireo rehetra ireo ka tsy ho sanatria isika samy malagasy indray no ifamono. Ilaina ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara, saingy ilaina ihany koa ny manolotra vahaolana matotra manoloana ny fasairanana iainany mponina. Anjaran'ny mpitondra no mametraka paikady mazava irosoana amin'izany, ary ny mpitondra no tokony ohatra voalohany amin'ny tsara tokony ho alain-tahaka. Manana izany ve ny mpitondra amin'izao fotoana? Anjaran'ny tsirairay no mandinika, ny tantara no itsara. Fanontaniana goavana ireny napetraka tao anatin'ny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ireny fa gouvernemanta tsy manaja ny équilibre régional no najoron'ny prime ministre sy ny filohampirenena. Ary ina hiteraka disadisa zany raha tsy misy ny fahamalinana hoy ny filohan'ny filakevitra ambony. Misahana ny demokrasia sy ny tany-tandalana teo aloha momba ity firafitry ny gouvernemanta ity. Ankoatr'io tsy mbola vonina metraka ny fitsinja raha-pahefana ihany koa ty fitondrana ity. Hoy ny firaisamonim-pirenena CCOC manoloana ny fametrahan'ireo sekretera-panjakana miisa 7 eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Onona saina. Tsy voaja ny fitsinjarana sy ny fifandanjana isam-paritra amin'ny gouvernemanta najoro hoy ny faneho-kevitry navony Pierre Lenoble, filohan'ny HCCD-DED teo aloha. Ahina hiteraka korontana izany, indrindra rehefa fanovana tamin'ny ampahany ihany no nataony Andry Rajoelina izay nitazona ny prime ministre. Tsy tokony nandrasana le izy, zavatra fa tokony efa fantatra eo. Tokony efa napetraka afatry ny ela, tsy tokony nametra-pialana koa raha zany gouvernement raha ohatra ka mbola niterina le izy. Zavatra tsy tokony atao zany fa tokony nitoizany ihany ny asany. Asany teo aloha ihany toizany zao. Politika nataon'ny ministre. Io dia mila manana notion kely izy amin'ny département misy azy, ahafahany manao stratégie zone tadiaviko. Ohatra, resiko ty tsy mijery amin'ny agriculture fa agriculture. Inona zany ny zavatra ao? Atsika Madagasikara pays à vocation agricole. Inona zany ny zavatra ataontsika? Dia manao barrage be dia be. Fa tsy stade Manarapenitra. Dia mifanohitra zay. Gouvernemanta, io moa zany za avy amin'ny faritany Mahajanga, anisan'ny notable. Fa Mahajanga dia tsy misy ministre. Zako moa tsy mitomany an'izany satria tsy hitako izay idirana amin'izany. Fa fantatra fotsiny eto Madagasikara dia misy n'izany équilibre régional zany. Satria maro amintsika ho mitondra fa tsy fantatra antsika izy ny olona hoentsika. Ka io zavatra io zany zavatra faran'izay mahatonga korotana eto. Raha vao tsy hainao mandanjalanja an'izay dia korotana eto. Afa ny ambarany vava, afa ny ataon'ny tanana raha ny fihetsiky ny fitondram-panjakana no jerenina. Nodradradradraina teny amin'ny CCI vato fa irosoana ny fitsinjaram-pahefanana. Nataona anakoako ny plan national de décentralisation émergente. Androany, ny mifanohitra amin'izay no mitranga araky ny faneho-kevitry ny firaisamoniny pirenena. Foana ny fitakiana ataon'ny firaisamoniny pirenena hoe aiza hoaiza ny mangarahara sy ny tambiana-draikitra amin'ilay zavatra andrasany amin'ilay ministra, zavatra tokony hoentiny ho an'ny olo-pirenena. Ka tokony mipetraka mazava hoe raha efa mandeha ilay fotoana, inona tsara ilay vokatra ho azo, inona tsara moa izany no ahafahantsika manatsara hoe na vita na tsy ny asany ny ministra amin'ilay toerany. Fa ny tena somary mampalay, ary tena hoe mampalay moa zany amin'io dingan'io zao amin'izao dia ny resaka ny présidence hoe mbola hanendry secrétaire d'État à la présidence. Io zany le olana hoe tsika moa décentralisation fitsinjaram-pahefanana no tena itadiavintsika satria izay no hitantsika ho lalana ahafahantsika mandroso amin'ilay fivoarana. Ka hoe lasa hoe secrétariat d'État anankisivy indray no apetraka aty amin'ny présidence dia lasa resaka super centralisation zany no dingana ataon'ny présidence amin'izao ny gouvernement izay napetraka amin'izao fa tsy mandeha ny amin'ilay lalana an'ilay hoe développement amin'ilay resaka hoe décentralisation. Fanjakana anaty fanjakana, fifampizarana seza, fanomezana toerana sy fisaorana ireo akamakama, nandritra ny fanomanana ny fifidianana no mitranga ankehitriny ho ny fijery ny mpanara-baovao. Tsy fatokisana ministra ve no anton'ireo secrétaire d'État miisa 7 eo anivon'ny fiadidinan'ny République ho ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes na ny CCOC. Ny zavatra hita aloha zany dia hoe fomba anankiray ahafahan'ny présidence manamafy an'ilay fitondrany
andrara kanefa zany eo mipetraka le fanontaniana hoe atoina fotsiny zany le ministre atoina le premier ministre rehefa tsy matoky an'le olana petrany any tendreny ny olona en présidence ia mipetraka koa moa zany le olana amin'le resaka hoe vola viaiza moa zany no ampiasaina ampiodina an'izay secrétariat d'état zay satria tsy misoratra anatin'ny loi de finance 2024 le hoe rafitra momba an'izay hoe secrétariat d'état à la présidence zay. Tsisy fampandrosoana azo heverina raha tsy misy ny fitoniana, ny zava-misy ankehitriny sy ny fanapa-kevitra no raisin'ireo nampindramina ny fahefana izay lavitra izay fitoniana sy fampandrosoana izay ka tokony andinika mialoha ny andraisana fanapa-kevitra mba tsy anenena na aoriana. Gouverner c'est prévoir araka ny fomba fiteny. Raha vao tsy mahay manao ny fitondram-panjakana dia fiteny any avaratra any mahay anao zokony tsy mahay anao mijokony. Misy dikan'izany. Dikan'izay mila fandanjalanjana. Mahajanga zao tsy nasinao ministre. Ministre ny tsy andao ina fa ohatrany fierté-ndry zareo avy any. Mahajanga avy any. De hoe mba misy ministre zay anatin'ny gouvernement io. Fa ty tsisy. Imonomonina am'izay zay rehetrarehetra. Zay tsy hifidy candidat-nareo. De ahoana zany député io. De wisy zany ny motion de censure lava ho avy eo. Nisy dissolution lava ho avy eo satria rehefa mamitetetika vena motion de censure oravana gouvernement. Any tsy ahitantsika stabilité. Ny ouverture dans la fermeture. Ka tokony anjara andry zareo izy rola exécutif mandamina an'izany zavatra zany. Dosage ethnique tsy maintsy apetraka anao eo. Zay ny eto Madagasikara. Tsika tsy any France akory na any États-Unis. Isan'ny nanamarika tamin'ity fitondrana rajoelina ity ilay fiteny hoe tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona ka io mitoy io tokoa satria tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona tokoa ilay ministra manao fianianana ary ny lehibeny ny prime ministre tsy nanao izany. Asa ina no antony ary iandrasam-baliny amin'ny tompon'antoka tamin'izany. Ankoatra io nandritra ny tao-piasana 5 taona voalohany dia natao nanakoako ny hoe soloana izay tsy ahitambokatra. Nisy tokoa ny fanovana isaky ny enim-bolana, nisy ny nisolo, nisy ny voatazona foana, tao ireo ny esorina rehefa hita tamin'ny ainao manjery sy tambazotra-tserasera fa voasarinotra tamin'ny nararaha maloto sy raraha kolikoly. Saingy nitsikaritry ny mpanara-baovao, samy manana ny tondro hijerena ny fahombiazana ny mpitondra sy ny vahoaka. Maro ireo ministra nampihiba ny departemanta nisy azy, nampikaikaika ny mpandraharaha, nampimenimeno ny vahoaka, fa io voatazona trano teo amin'ny toerany ary ny nanaitra mbola voatendry indray na eo azy izay vokatra efa niarahany rehetra nahita izay tao anatin'ny 5 taona ka nahatonga ny firenena latsaka ankaterena tahaka izao. Ny malagasy izay ianjadiny tsy fanjaritsakafo sy ny fahantrana lalina, ny taremarika rehetra na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay samy maneho fa fiemorana no nisy fa tsy fandrosoana. Sa izay ve ilay contrat programme sy obligation de résultat nolazaina ho ny fanontaniany mpanara-baovao. Fa ny hokevitra mifandraika amin'izay firafitry ny gouvernemanta izay hatrany dia ampanany mety ho fahadiovany fifidianana kominaly sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy eo raha ny firafitry ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivony antoko FDR amin'ny fitsanganan'ity gouvernemanta vaovao ity izay tsy hamany olana ara-politika misy eto Madagasikara ary tsy antenaina ihany koa hitondra fampandrosoana ao anatin'izay. Daniela Mino Arso. Tsy manana finiavana many olana ara-politika misy eto Madagasikara ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny endriky ny gouvernemanta vaovao sy ny fanendrena ireo mambra anatin'ny gouvernemanta hoy ny avy eo anivony antoko FDR. Ny firafitry ity gouvernemanta vaovao ity izay ahina tonga olana ara-politika vaovao indray eo amin'ny tontolon'ny fifidianana manaraka eo no ity gouvernemanta ity antenaina fanao izay azony ny antoko volomboasary ny Maronisa mandritra ny fifidianana ho avy eo. Ny endriky ny gouvernement tena tokony nisy eo zany raha hoe tena nanana mpiniavana ny ametraka an'izay solution politique zay zany ny fitondram-panjakana dia voalohany indrindra aloha tsy natao an'iny mode de recrutement iny aloha le hoe misy cabinet fa hoe Andriamatoa Rajoelina zany tokony nijoro ray aman-dreny nampiantso an'ireo akolafo politika rehetra tany andapa de teo zareo no ny fandinika hoe inona no atao ahoana ny fandrafetana ny gouvernement de zay zany le zavatra izy fa mety nitranga tokony zay matoa somary elaela ohatrany iny fanonganana le gouvernement de mety nitranga zay kanefa ny nohony zay hoe tsy fisiany légitimité ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana
filoam-pirenena farany teo iny ary ambany de ambany taux de participation de reny zavatra nitranga tsisy tamingana mpanohitra atao na ray ary ny tena ho zavatoza am'izay zavatra zay de ny fividianana ho avy ny fividianana députation sy ny fividianana communal zay ho avy a mety ho isy olana ndray satria efa nytena aloha zany ny filoam-pirenena fa ametraka ny mission ny gouvernement vaovao de hoe nametraka majorité parlementaire kanefany etsandany nefa ny mpanao politika mpanohitra nefa mitaky ny fahadiovan'izay fividianana izay zavatra anakoroa mifanohitra zany zavatra mety hiteraka aia zany zavatra zany ary vao maika tena apisy olana ara-politika eto amin'ny firenena ka tonga ny akolafo politika tonga ny instance politika hevitra fa mbola tsy adio indray fividianana communal sy fividianana législative amin'ity taona 2024 ity zany ankilany tsy azo antenena nisy ny fampandrosoana eto Madagasikara raha ny paikady entin'ny filoha ankehitriny amana ny olana ny sosialim-bahoaka sy ity gouvernemanta vaovao ity no mitoetra eto amin'ny tany sy ny firenena ho hiatrany ny fanazavana ny poste ministériel ny poste politique fa ny poste technique zany dia manomboka amin'ny secrétaire général ny ministère ny midina ho hainy fitondram-panjakana ve ny ampiasan'ireo olona reo raha ohatra hoe raisiko ohatra fotsiny hoe resaka hoe fizarana ohatra fizarana sakafo na fizarana an'ireny jiro mialatsiny ataoko atrakeme jirona koa ireny raha délégué pouvoir ny président de la république fitondram-panjakana dia mety afaka manaparitaka any reny fanampiana reny any amin'ny vahoaka fa raha hoe resaka sosialy zany eny tsy de hoe resaka fanampiana loatra fa ny sosialy amiko de hoe ahoana ny anomezana asa ho an'ny malagasy rehetra na ny tanora na ny vehivavy de ny malagasy ihany no miatoka ny fampandehanana ny fiainany andavanandro fa tsy tokony endrasana ny fitondram-panjakana fa ny fitondram-panjakana ho any antoko FDR dia tokony sehatra anankiray miaccompagner ny vahoaka fa ny vahoaka ny tena hoe miatoka an'izay resaka famokarana zay fa raha hoe ny vahoaka zany zarina amin'ny resaka hoe assistana hoe tena tolorana fotsiny de tsy ampandroso ny firenena naoviana zany zavatra zany fa ny vahoaka malagasy mihitsy no mila mandray anjara amin'ny fampandrosoana firenena ary anjara amin'ny fitondram-panjakana no misensibiliser ny vahoaka malagasy amin'ny fampivoarana ny fampandrosoana firenena fampandrosoana firenena fa raha hoe resaka hoe assistana fotsiny na hoe tolorana fotsiny ny vahoaka de tsy isy fampandrosoana velively mihitsy ka na iova impira io gouvernement io raha mbola zao mode de gouvernance zao no mipetraka dia tsy isy fampandrosoana azo etreretina zany eto andrasana lohatreto izay vokatra mety ho azo tsapain-tanana entin'ity gouvernemanta nitsangana ity ny fitsanganan'ny gouvernemanta tsay izay tsy azo antenaina hitondra fiovana ka iandrandran'ny malagasy fandrosoana sy hanatsara ny farim-piainany raha ny fanehoan-kevitra ireo antoko politika isan'ny vaovao nisongadina ihany koa amin'ity alay ity nivoaka tamin'ny fahanginany minisitra ny fanajariana ny tany sy ny fananantany teo aloha raha maolo-masy Pierre Older mahakasika ny fanotofatany tsy ara-dalàna mandeha tseroa amin'izao fotoan'izao nambarana ny loana ny mpanao gazety ny Kolo TV FM fa ny seza maha-minisitra azy no tambiny fahanginany manoloan'ireo fanotofatany rehetra mandeha ireo amin'izao fotoan'izao tsy nety laza ireo tompon'antoka ankilan'ity farany mipetraka araka izany ny fanontaniana iza no ao ambadika izay ambony no ny fanjakana matoa zany mandeha reny karazana fanotofatany eto seroa reny ankehitriny elahy Ranefson nitaotry ny fanalana azy eo amin'ny toerana maha-minisitry ny fanajariana ny tany no antony tsy nandraisan'ny minisitra Ramaolo-Masy Pierre Older andraikitra sy fepetra ary hafanoanana ny fanotofatany tsy ara-dalàna mirongatra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana netiny tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV androany fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe iza ny ao ambadiky ny fanotofatany mandeha amin'izao ka tsy mampietsika ny minisitra mbola misy olona ambony ny fanjakana ve izany eto amin'ny firenena gaga zay hoe maninona no nirongatra be izy tao anatin'ny roa volana teo eo zay dia fantatray ny antony fa izay antony zay efa miresahako amin'ny minisitra vaovao moa izy io hoe zao no sosikevitra momban'izy io satria be loatra ny olona isan-karazany zay mieritreritra ny tenany fa afaka manao ny tiany atao
eto amin'ity fireneny ity satria izy mifankalala amin'ny anina namany zao any amin'ny faratampony sy ny sisa dia tsy azo ny fehezina. Le lazaiko misy ane be dia be ny olona nahazo autorisation vitan'ny apipa étude technique dia ara-dalàna fa izao hoe nanapa-kevitra ny gouvernement hoe atsahatra aloha na ireny azy ireny olona ireny be dia be hoe efa vita étude ny anaika tsy manino dia manao forcine miampy ny manao forcine fotsiny amin'izao satria misy menasy ananako enregistrement feon'olona hoe raha voatsekenareo dia hiteny any amin'ny anina zay fa dia tsy amelanay ianao raha tsy misaoty zany ny zavatra nitranga. Manaprofy izany fa amin'ity fitondrana ity rehefa malala olona ambony dia afaka manao izay tiany sy ataony ary manindry minisitra. Ireo olona akaiky ny fitondrana ambony sy manambola avokoa araka izany ireo manao fanotofatany ireo ka avy any ambony no midina ny baiko. Olona akaiky ny fitondrana ity minisitra Voniala ity. Izany no ahitana taratra fa fanjakana tsy mitombona sy tsy refesy mandity ary tsy manaja ny lalàna izao fitondrana izao. Ankilany, hotohizana ny ady amin'ny fanotofatantsy ara-dalàna, ady lehibe, ady isan'andro hoy ny ministra ny fanajariana tany sy ny fananantany vaovao. Ny ady amin'ny remblai illicite ary tamin'ny tenako mbola atao amin'ny tanàn'Antananarivo dia isan'andro izahay manenjika mpanao remblai illicite. Efa nisy ny fiara-miasa tamin'ny ministère tsy maintsy itoy io zany. Raha zany tena kokoa moa ny ato zao fanenjehana isan'andro ary aleoko mampilaza an'ireo mbola niny ihany manao an'io fa hoenjehanay hoenjehan'ny ministère hoenjehako. Ny remblai tsy hoe tsisy ilana anazy mety possible zany fa mila fepetra teknika tsy maintsy arahana. Le tsy manaja lalàna tsy manaja fepetra ary indrindra manao remblai amina toerana izay tsy tokony hanaovana anazy izay no mahatonga isataona zao toradrano zao. Hita fa nisy ny asa nataon'ny ministère nandritra an'izay taona vitsivitsy zay. Andrasana araka izany nisy fanokafana fanadihadiana manoloana ireo fanotofatantsy ara-dalàna izay mandeha amin'izao fotoana izao. Iza marina no ambadika izany ary iza no mandray ny vola tsy tokony tsoforoana amin'izany. Zaivana, totosa androany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny ministra ny fanajariana tany sy ny fananantany teo aloha sy ny vaovao. Arabainy zany fa vita ny famindram-pahefana fa mety anahoana ny mety hotohiny izay information mahakasika ny fanotofatany zay ho hitantsika eo ary hotaterina miandalana atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany mahakasika an'izay. Fa mbola lavitrezaka ny fanarinana n'orinasa Jiramana teo azany fanolondro ministry ny angovo sy ny akoranafo. Nataon'ny mpitondra fanjakana tao anatiny 5 taona lasa tsy antenaina many olana herinaratra ihany koa ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Ora olom-pirenena sendra ny mpanao gazety androany ny fampitomboana ny famokarana herinaratra avy amin'ny Jirama zalaina fanavaozana sy politika matipaika ho ministry ny angovo sy ny akoranafo vaovao nandritra ny famindram-pahefana androany. Tsy mbola nahita mba olona hatrany ny olana tsy fahampian'ny herinaratra eto Madagasikara na teo aza ny fanovana ireo ministry ny angovo sy ny akoranafo sy ireo tompona ndraikitra ambony eo anivon'ny orinasa Jirama tao anatin'izay 5 taona nitondran'ny filoha Andry Rajoelina izay. Tsy misy ny finiavana mpitondra many olana fatapahan-jiro ary tsy azo antenaina fa many olana tsy fahampian'ny herinaratra ihany koa ireo gouvernemanta izay najoro ny filoha amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanikevitra ireo olom-pirenena androany. Tena sahirana ny olona ny zavatra olana anaty frizidera simba daholo. Lasa aloha tsy mino hoe tsy voavaha zany. Hoe tsy voavaha zany io, tsy voavaha zany mihitsy olana io fa reo ary findrafindra plasy fotsiny. Ohatran'io ihany eo. Manahirana le mitena makaleo, tena makaleo fa zay. Eda be miankin'izay amin'ny resaka ohatra hoe fiainan'ny malagasy rehetra iny be da be miankina amin'ny jiro. Le izy aloha zany zao ohatra ny hoe be da hatramin'izay nisy foana fampanantenana dia nefa ohatra ny hoe mitovy foana ihany hatramin'ny fahitako anazy aloha tsisy ohatrany tsisy vahaolana satria le teo ihany tsy inona ny teo. Donc zany tsy ohatrany tsy dia misy azo antenaina zany fa ohatrany hoe le olona efa teo ihany zany nefa eo amin'le toerana dia tsy dia azo antenaina loatra.
tsy ampy amatsiana ireo isa tokantrano ny herinaratra izay voakary ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao ho ny ministry ny angovo sy ny akorana fandroany manampitrotraka izany tsy fisian'ny fanavaozana ireo fitaovam-pamokarana herinaratra raha ny fanazavana hatrany ny resaka hoe hiaritra délestage ene zarantsika raha ne tsisy délestage tsony mihitsy mandrakizay faraka ny tenin'andriamatory ministra teo ary amafisiko zavatra maro ny condition voalohany indrindra maharaka aloha ny famokarana raha ampy ve ny famokarana homena ny vahoaka zay aloha famokarana faharoa les réseaux de distribution fantatsika efa misy zokonjokony efa lehibe efa antitrantitra réseau reo zany hoe ny câble ny poste de transformation ny équipement rehetrarehetra mila arahana akaiky zany fanoloana an'izay efa antitra sy ny sisa araka le teniko teo ka isika mila manao an'izany asa rehetra zany ahafahantsika manena tsikelikely mba ho farana mihitsy io zavatra io satria isika rehetra samy mahafantatra fa ilaina amin'ny fampandrosoana le angovo hatreto tsy hita soritra mazava ny paikady izay naroso ny mpitondra fanjakana hamana ny olan'ny herinaratra raha ny zava-misy tao anatin'izay 5 taona lasa izay mbola barainga ihany koa ny fametrahana ny tetikasa parka solaire sy ny famokarana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ho famana izay olan'ny fatapahan-jiro izay nototosaina androany tetsy-pandrian'omby ny fifamondram-pahefana teo amin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafy teo aloha Soloandria Manampisoa sy ny ministra vaovao Olivier Jean-Baptiste andrasan'ny vahoaka malagasy araka izany izay fiovana sy fanarenana ny firenena hoetin'izao fitondrana izao fa dibo-drano avokoa ny trano fonenany ireo mponina ao amin'ny fokotany andabamamba faharoa amin'izao fotoan'izao vokatra ilay ora mikija omaly nambaran'izy ireo fa noho ny fahatsetsena ny lakan-drano amin'ny toerana iny no isany mampiakatra ny rano eny an-toerana efa nisy ny antsoavana ataon'ireo mponina saingy tsy mbola nandray ny andraikiny hatreto ny eo anivo ny pipa ho fanadiovana ny lakan-drano tsy mbola nisy hatreto ny fanadiovana na ny fandraisana ndraikitry ny apipa manoloana ny fahatsetsena ny lakan-drano C3 ao amin'ny fokotany andavamamba faharoa ho ny fitarainan'ireo mponina ao an-toerana androany tapitra dibo-drano avokoa ireo tokantrano ao an-toerana ary miaina ao anaty rano maloto sy fotaka ireo mponina vokatrio indrindra tao aoriany ny ora mikija omaly dia zay zany problemanay le rano amin'ity orinasa produire eto amin'ny canal C5 ty hatry nisy io zany dia dibo-drano C3 dibo-drano be zay dia tsisy lala le rano fatakony ny fako tsisy dia zay ony manaolana ny fako zay nge tompoko mandoetsy dia manina zay ny analany itsikafiny io zay ngany nampanirany itsikafiny io voajanahary io tsy zay ny nampaniry an'io fokotany tsy miasa sainanay tsy problème andreo zareo ony fa problème ny eto amin'ity tetikasy ty dia zay tena fanapa-kevitra eo zany tsy fantatra ahoana na ahoana zay nefa ny akamaroan'ny olona eto aminay mpanefy daholy zao ny asany aty any anaty tanàna efa dibo-drano misy ary efa vodovato anankifiry ny tranony anay mbola tratrano rano ihany dia tsisy miasa sainy zay tsisy meny zay efa trano voalohany vonanomboana aty tsy manakambavany anay inona vahaolana amin'io raha ny fahitako azy aloha hatrany sin'ilay tondra-drano nandritro tanàna nitolana an'ity zay dia raha miantso ny président pokotany ay dia enehany fotsiny fa tsy tonga izy voasambana izy androany ny tonga teo miantso ny fitaraina andreto ay dia roka daladala no azonay satria tsisy idira noho ny afiziny nanototra an'ity fa za aloha tsy haiko zay fiovana hoe vaovavy any taona dia iovy izy hoe tena nadio tena hanokatra fa raha ohatra nisy taona aloha dia tsisy saika ireo faritra iva rehetra eto Antananarivo renivohitra ny isana ahitana ity fiakaran-drano ity tao aoriany ny rotsakorana omaly iny ilaina manoloana io ny fiaraha-mientan'ny tompona ndraiky mpanjakana voakasika izany indrindra ny ijerena manokana ireo lakan-drano tsentsina izay tsy nasy-panadiovana tao anatin'ny fotoana maro ho ny BNGRC na ny Bureau national misahana amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza androany tamin'ny fisafona zay nataonay tamin'ny alina raha ny canal aloha dia tsetsina ary io efa fiainantsika andavanandro eto manararaotra ny tena manao fanentanana re satria tsika tena mandrora mitsingany be loatra dia mba aizantsika mamey tena amin'ity resaka loto ty itsika tsy afaka nijery fotsiny fa tsy maintsy misy asa zay atao zay tsy maintsy tanterahana dia nanapa-kevitra tamin'ny fivoriana zay natao tamin'ny maraina fa misy toerana anakefatra satria raha ohatra ka ny manerana ny kanala rehetrarehetra tsy ho vitantsika aloha zao fa misy teboka anakefatra zay iverina fa rehefa madio zay dia tokony mandeha ho azy io rano
raha nitatitra avy amin'ny BNGRC hatrany tafakatra hatramin'ny 100 mm isan'ora ny abetsahan'ny rotsakora nandritra n'iny ora mikija omaly iny. Tsy mbola mafeny ny fepetra izay milaza ny tokony amindrana ireo mponina amin'ny toerakafa nefa io abetsahan'ny rotsakorana io raha ny fanazavana hatrany. Na eo aza izany, ilaina hatrany ny fiomanana mialoha sy ny fandraisana fepetra makasika izay fiakaran-drano eto Antananarivo sy manodidina izay. Dia izay ihany koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty doka fohy rehefa avy eo ny vaovao makasika ny fivoarany mety ho toetry ny andro eto Madagasikara ao anatiny 3 na 4 andro manaraka. Eo ihany koa ny makasika ny vidim-piainana sy ny mety ho fipetraka izay ny vinavina tombana ho an'ny 5 taona manaraka. Aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collectes Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 TTC par mois. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique, équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix, informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, option finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Teteo ny andohan'ny cotibera sy ny cotile izay mbola akafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Gotibera sy gotile, ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Mamenina ny arabatra ny tombo-kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba Vaovao amin'ny tiala ity. Vaovao ny toetrandro avy hatrany no isan'ny tarantsika izay. Misy raha ombaratra matanjaka ao avaratra andrefa nosy ary tombanana ho betsaka ny rotsakorana izay mety hiteraka tondra-drano amin'ny faritra maro. Any amin'ny tapany avaratry nosy atao anatin'ny 2 na 3 andro manaraka araka ny fampitambavao. Avy amin'ny fohibe famantarana ny toetry ny andro arak'izany nahazo fampitandremana amin'ny loko mena ny morontsiraka Boeny Sofia ary Diana Onasay. Mipakany amin'ny morontsiraka avaratra andrefanosy ilay raha ombaratra matanjaka ny maraina teo araka ny fampitambavao avy amin'ny fohibe famantarana ny toetry ny andro. Tombanana ikisaka miantsinanana izy io ka hipakatra any amin'ny ilany afovoany antsinanany nosy ho an'ny andro ny rampitso. Azo vana ihany koa ny Italia ao anatin'ny 3 andro manaraka. Noho izany, tombanana ho betsaka ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ahery ny ranomasina ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avony izay ampanano sarotra ny fifamoivoizana eny an-dranomasina. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiditra 50 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ao anatin'ny oram-baratra. Araka izany, nahazo filazana fampitandremana amin'ny loko mena ny morontsiraka Boeny Sofia ary Diana, filazana fampitandremana amin'ny loko mavo ny an'ny morontsiraka Melaky. Tahantsika makany amin'ny nosy ravavy iny ilay Belala mianatsy masana trano morany Diana sy dia makasika firy ny toetry ny andro eto a Madagasikara. Ho an'ny Madagasikara kosa dia fikorotanana izay tahantsika atao vatra andrefana ny nosy ato no amantra ny toetry ny andro 3 andro manaraka
isy arak'izany ny oram-baharatra mitsitokotoko itoetra manerana nosy somary ho betsaka izay aty amin'ny avaratra andrefana nosy manontolo iny ary dia aty amin'ny atsimo andrefana aty any amin'ny farany atsimo any sifa ny ankapobeny no tena maina araka ny hitantsika amin'izao dia misy zany ny fampitandremana mahakasika ny abetsahany rosakorana amin'iny faritra boeny sy ny faritra sofia iny mahazo tapany atsimon'ny faritra diana iny raha hoan'ny rapitso sy ny amin'ny alarobia manokana vokatry ny izay tangolondrahoana izay tahantsika izay raha onim-baratra tahantsika atao amin'ny avaratra andrefana nosy mono tonga izay gizaka miatsinanana ny foibe ny tiandindraona ity ka hipakany amin'ny faritry melaka any alina vokatry ity fidirana antanety aingana ity dia voafetra ny herijika etombony hery ho lasa andro ratsy na rivotoza na izany arahy maso akaiky izany ho ny teo anivony foibe famantarana ny toetry ny andro malohany izany tombanana ho betsaka ny rotsakorana ka ahina ny tondra-drano amin'ny faritra maro indrindra ny amin'ny tapany avaratry ny nosy atao anatin'ny rosy 3 andro manaraka ho ratsy ihany koa ny toetrandro amin'ny morotsiraka melaka boeny ary sofia sy diana entanina ny rehetra anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana tokony ho ny teo anivony foibe famantarana ny toetry ny andro indrindra ireo manamorona renirano sy ireo mipetraka amin'ny faritra iva fa tsy nahitan'ny fitondrana rajoelina vahaolana ny fifehezana ny avidangany vidim-piainana tao anatiny 5 taona lasa ho ny filohan'ny FMI malagasy na ny fahefamividy no ilain'ny malagasy androany ahina iamafy hatrany zany ho an'ny 5 taona manaraka ka hanairana ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny fahefamividy ny isan'ny tokantrano fa tsy ho disokajy amin'ny kotolotolotra sy ireo fanampiana vonjy davanandro hiakatra amin'ny tany farany ambony tsy nisy teto Madagasikara tao anatin'ny taona maro ny vidangany vidim-piainana ho an'ny 5 taona manaraka ho ny filohan'ny FMI malagasy antony tsy misy vahaolana matitra avy amin'ny fanjakana mahakasika ireo fipetrara ekonomika sy arabola ary fanavaozan-drafitra tokony rosona nandritra ny taona maro le olona tsy haiko ny fomba fitondrany aloha fa diplôma no abaribary fa ngam fananana le ministra diplôma no mampahay azy tsy marina mihitsy zany miprofo be diplôma be reo aza soloana tsony ary reo mandritry ny 5 taona fa za sa manao fanamby afaka herin-taona raha mety afaka enim-bolana andreo dia efa miala indray satria tsisy zavatra mandeha hiakatra indray ny vidin'entana hiakatra ny vidina solika hiakatra ny vidina vary hiakatra daholo ny vidin'entana satria resaka rafitra ny resahantsika eto resaka rafitry ny vola tsy tsahatra ny totongana ny sandam-bola ary ny tena maloza azy dia zao raha vao mitotongana ny ariary miakatra ny vidin'entana vao mahazo aina ny ariary tsy mihetsika ny vidin'entana miverina amin'ny loany miakatra indray le midina indray ny satam-bola miakatra indray ny vidin'entana io 5,000 ariary io nge efa heritaona roa taona nefa 5,000 ariary dia nahazo aina kely lasa 4,000 dia miverina 5,000 dia menimenina daholo miakatra indray ny vidin'entana fa manina izy ny 5,000 teo aloha 5,000 miverina 5,000 manina ny tonga dia hiakatra indray singiray ny tarafana ny fiakarany vidim-piainana tao anatin'izay 5 taona izay ny vidanga ny vidin'entana fampiasa andavanandro ny vary avy eto toerana jifaina 700 hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka raha nandidina ny 900 ariary zany ny tona 7,12 ny vary avy any ivelany 500 ariary tamin'izany vidina 700 ariary ankehitriny ankoatr'izay ny menaka ny siramamy sy ny lafarinina izay ny akabidy hatrany nampametra-panontaniana ho ny filohan'ny FMI malagasy mbola nitazonana ministra ny vatra manoloana io tsy lazainy tsony ny fitotonga ny vidiny lavanilina 500 ariary ny kilao raha nofaritana ho 5,7 ariary ny maintso tamin'ireo faritra mpamokatra maro fa raha ny fananganan'ireo indostria isaky ny distrika anatin'ilay ODF na ny ho an'ny district ho an'ny faktoria no lazaina moronasa maro saingy aiza zany amin'izao fotoana izao ankoatra ny fifehezana ny vidanga ny vidim-piainana maika ho ny fanazavana ny fanatsarana ny fahefamividy ny malagasy isaky ny farany taona mba mario kely fa zao foana ny fiten'ny mpivarotra hoe tena ratsy be ny tsena tamin'ny herintaona raha mbola nisy mbola tsaratsara fa tamin'ny herintaona iny le mpivarotra ohatr'izay ihany ny teniny tsika zany androany le mpivarotra tonga dia afaka amin'ny teny izy androany ny tsena tamin'ity ratsy fa amin'ny herintaona mbola ratsy no ty tsy resaka sosialim-bahoaka araky ny fitantarany zareo no vahaolana inona moa le sosialim-bahoaka ny zareo vatsitsinjo hoe manolotra gonim-bary etsy le jirona koa vao ny zaraina dia ny amin'ny petite vitesse misy mivarotra
dimy alina satria le olona ozy tsy jiro ny ilainay fa sakafo fa tsara ihany aloha ny nanomezany jiro an'le olona satria le olona tsy manana jiro any an-trano dia noho ny nameny jiro iny dia hita an'le olona amin'izay amin'ny alina le hoe ay ve zao ny fahatratsika ay ve ikota any ambany latabatra no matory kay fa ay ve le trano ipetrahantsika ve kely be ohatr'izao ve tsika be deaibe mazava azavain'le jirona koa le izy a vao maika mazava amin'ny olona ay zao zany fahorintsika ny atao hoe sosialim-bahoaka tompoko dia amena fahafahana ny olona omena asa mahavelom-bady aman-janaka sy maharo nyzo fototry ny maha-olona dia mahavita tena dia mahavita mampandefa ny zanany any am-pianarana. Ankoatra ny fanomezana asa mendrika mahavelona sy ny maro hafa tsy vahaolana ihany koa ny FMI malagasy ny fidiran'ny fanjakana ny tsihatra mivantana amin'ny lafiny fandrarana toy ny fanafaram-bary sy ny maro hafa fanamorana sy fanomezana antoka ny mpandrarana ho andrasana azy ampirindra ny sehatra maro lavitry ny fanaovana ampimamba samihafa. Makasika izay fanovandravitra izay fa eny anivo ny tafika sy ny maro hafa dia ny fanomezana ny zandarmarim-pirenena fa efana fandraisana fanapahan-kevitra sy ny asa izay sahany no mahatonga izany novaina ho minisitra délégué misahana ny zandarmarim-pirenena raha toka sekretera mpanjakana eo anivony ministera ny fiarovam-pirenena miadidi ny zandarmarim-pirenena izany dia ho aloha ny lahy anevson. Misy andraikitra mampaleo tena kokoa ny zandarmerim-pirenena amin'izao fiovana ho ministera délégué izao hoy ny ministra Vaovao. Voakasika izany ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny asa tsy maintsy apetraka ho ity ministra ity ny pakady vaovao hanatsarana ny fandriampahalemana. Anarana ministère délégué raha sekretera mpanjakana izy teo aloha. Ny dikan'izany dia misy karazana andraikitra mampaleo tena ny gendarmerie zany na amin'ny lafiny fanapahan-kevitra na amin'ny lafiny fanatanterahana fa ny structure amin'ny ankapobeny moa zany dia zao ihany fa eo amin'ny resaka asa indrindrindrindra no tsy maintsy misy fiovana kely ihany ary mialehibe ny andraikitra eo anatrehan'izay ministera délégué zay. Mbola andrasana ny fanampanazavana mahakasika ny oisha iza no ministera ampiainy ity ministera délégué misahana ny zandarmerim-pirenena ity. Totosa androany teny be tokolo tsy ahifina ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny sekretera mpanjakana eo anivony nisy ministera ny fiarovam-pirenena miadidi ny zandarmerim-pirenena teo aloha sy nisy ministra délégué misahana ny zandarmerim-pirenena vaovao. Ao anatin'izay famindram-pahefana taorinany ireny fanendrena ny mpikambany gouvernemanta ireny. Tontosan'ny tolakandro teo ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha Yvette Silas ministry ny raharaham-bahiny vaovao. Rasata Rafara Vavitafika namafisiny ministra vaovao fa hojerena akaiky ny fifandraisana amin'ireo firenena maro itera-bokatsoa ny vahoaka malagasy. Tsy afaka nametraka fantaniana ny mpanao gazety nandritra ity fotoana ity na nisy aza ny fantaniana tokony apetraka izay manitikitika ary ilaina fantatry ny vahoaka malagasy ao anatin'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy andao rahantsika ny fanampanazavana. Mba ho diplomasia mampandroso hatrany any Madagasikara ny diplomasia malagasy. No fahafantarako ny finiavana rehetra toy ministera ity sy ny fahatokisako fa mitondra singa mavesatra tsy azo amin'ny ny diplomasia izay manandratra ny apokom-pirenena sady manamafy ny fitiavana andrasana dia vonona koa ny tena amin'ny dia. Tontolo ny asa piasa manodidina ny enimpolo no niarany tsindry nataon'ny mpampiasa azy ireo ka voaroaka tsy nisy fampilazana mialoha ary tsy nisitraka ny tampokaramana izy ireo ihany koa ny volana desambra teo ho ana orinasa afakabaray eny Akadindravola manao antsoavo amin'ny tompona ndraikitra araka izany ireo mpiasa hijery akaiky ty olana misy eny ny toeran'ity Henri Florian. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny malona ny tsindajolena mahazo azy ireo mpiasa eo anivony orinasa afakabaray eny Akadindravola tamin'ity androany ity teo anatrehan'ny mpanao gazety. Nambarandray toy mpiasa ireto fa hiarany tsindry izy ireo ary niroahana tsy misy fampilazana ihany koa ary tsy mbola nisitraka ny tambokaraman'izy ireo tamin'ny volana desambra lasa teo.
jaly zay amin'ny rehetrarehetra nefa voaroka tsisy préavis tsisy iny mikarama décembre mbola tsy azo ka mangataka le fitondram-panjakana zany zay mba hijery midina hijery mombanay aty fa tena mijaly le kizy le izy hatramin'izay zany le vola efa tsy nandeha mizeloniny mihitsy fa ohatriny zay tiatindry zareo atao fotsiny de tsisy daty fixe mihitsy zany fa izy arakaraka zay tiany hoe am'izao izy manome de am'izao de manome fotsiny zay zao eo amin'ny 10 eo zany nisy anay le vo victime am'le izy de le izy zany ameny fotoana ianao hoe am'izao maka le vola nefa rehefa tonga le fotoana avy eo zavatra fandray ny teneniny de ohatr'izay foana zany fa de lany fotoana le akizy no tsisy valy mafapo mihitsy zany tsy ara-potoana daholo zay zao 10 taona zao ny asany teto ny akamarony 7 taona 20 taona farafambaniny de nisy fotoana zay niaran'le fandroahana tsirarina satria codis tonga de codis raha fahalalako le resaka asa mantsy tokony misy avertissement de mise à pied vao mivadika codis nefa le izy tonga de fandroahana fotsiny zany hoe ajojay fotsiny zany izy ny tena marina na mafisiny ireto mpiasa ireto fa iara-ny fandrahonana izy ireo raha toka mitaky ny tambi-karamany ity ny fahatapahany izany karama izany izay nisy fiandraikan'ny govana teo amin'ny fiainany mpiasa tsirairay avy amin'le tsy fandraisanay karama zany lasa misy fiatraikany be amin'ny fiainanay le izy satria efa nanomboka tamin'ny décembre zany efa tsy nandray karama ka hatramin'izao karama volana décembre zany anay mbola tsy azo nefa za ireo sady mampiana janaka zay no manofatrano de lasa misy fiatraikany be amin'le fiainanay andavanandro le amin'ny fiainanay le izy de zay nefa zao tonga mitaky an'le karamanay eto sady tsisy valiny tsisy nininina sady de akana zandarma zay nefa sady tsy manakorotana no tsy manimba zavatra de zay mba hitarainanay aminareo tompona andraikitra mahefany ambony fa tena mijaly zay ato anatin'ny antsojay ataon'ity orinasa ity le orinasa misy anay zany orinasa megarmente aty akadindra vola ivato de zay ny tena olanay sady tsy manara-dalàna le izy no tsy manaja ny zon'olombelona manalika piasa zany ao anatiny daholo de zay voaroaka tsy ara-drariny satria zay tsy nanao nininina zay sany defo nefa tonga de noroahana kitsarano zao miantso ny tompona andraikitra mahefa misahana ny lafi ny arakasa araka izany ireto mpiasa ireto mba hamahany ity olana misy ity makasika ilay valana reti-maso izay miamianaka ihany koa amin'izao fotoana dia tao mora ranokoroma distrika namparafaravola no nahitana olona voan'izay areti-maso conjonctivite bactérienne izay ho an'ny faritra loatra mangoro efa nisy ny fepetra noraisana isoroana ny fiparitahany io aretiny io raha ny fanadihadiny ny fanapariananao teo famerana ireo fepetra sakana nao toan'ny sampandraramanerana ny faritra ary fanentanana sy fiarovana ireo mpianatra ireo ny fepetra telo noraisina avy hatrany taoriny ny fahitana tranga conjonctivite tao amin'ny faritra loatra mangoro ny voalohany dia isy note circulaire mivoaka avy amin'ny préfecture amerenana indray ny antsoina hoe dispositif d'élevage de mai na DLM zany eny anivon'ny sampandrarana rehetra zany hoe taleparitra rehetra zany manao an'io ny service rehetra zany manao an'io dia tsy maintsy misy an'izay zany mivoaka anjakana rehetra ao anatin'izany akoho zany ny any amin'ny école tsirairay azo an'izay moa zany ny taleparitra na karabenena sy sady eny anivony gara routière rehetrarehetra ihany koa zany dia tsy maintsy misy izy io zany tsy voatery tsy maintsy hoe solution hydroalcoolique na savony azy zany miaraka amin'ny rano dia fa hitany anatin'ireny gara routière averitsika zany fanasana tanana mila midio zany tsika ary mila mandray an'izay fepetra tany amin'ny commune na mora ranokoroma distrika namparavara-vola no nahitana olona iray voan'ity areti-maso ity ka izao nandraisana fepetra maika izao misy ny fanafody ary azo tsarina tsara ny olona voan'ity areti-maso ity hoy ny mpisabo ino izy io avy tany amin'ny fatra marenga ny tonga avy amintsika efa ndraisiny mpiasa fahasalamana amin'ny io olona io ary efa voafeha sy nazo fizabona tsara ireo olona zay miaraka ny sositany koa nefa jireny mpiasa fahasalamana oka miany zany mba iarovana ny fahatrana retina ny afatra petraka dia izao azo tranona tsara ny conjonctivite koa isika raha misy tranga dia aza misalasala manatona ny tompo-pahasalamana aza manao dokotera-tena satria sarobidy no maso ampy tsara ny fanafody ny tompo-pahasalamana vonina reo
tompony andraikitra rehetra andrayntsika ny antom-pahasalamana koa mba iarovana fiparitany zany no dia alohantsika misoloka izay tsapa. Manomboka izao araka izany tokony mailony rehetra ary samy hitandrina. Efa miparitaka amina faritra maro eto Madagasikara io karazana areti-maso io. Mampatsiahy hatrany nefa ny mpitsabo fa fadinina ny manao dokotera-tena indrindra manoloana ity areti-maso ity izay mety afara amin'ny fahajambana ny fahasarotana tera ny raha tsy voatsabo. Avy any Mora Ranokoro mandeha andao hiazo amin'ny Toliara vetivety. Tratehaky ny pôlisy avy eo anivo ny komisaria Betany. Tao Toliara ireo olona miisa 3 mpanamboatra sy mpamatsy basy vita gasy. Niaraka tamin'ireo fitaovana ilaina ao anatin'izay atolotra ny fitsarana tsy ho ela izy ireo aorian'ny fanadiadiana Kolo Toliara. Taorian'ny velam-pandrika natao lehilahy miisa 3 ao anatin'ny tambazotra mpamatsy sy mpanamboatra basy vita gasy no saron'ny pôlisy avy eo anivon'ny komisaria de pôlisy Betania eto Toliara. Sarona niaraka tamin'izy ireo fitaovana samihafa fanamboarana ireo basy ireo. Omaly fa 12 volana janoary dia na eno vaovao avy amin'olona tsara sitrapo izahay fa misy olona izay fantatra fa mpanamboatra an'ireto basy izay hoentina amboarin'izy ireo zany io basy io ho amidy ho amin'ny olona izay tsy fantatra ny varotany azy rehefa naheno an'io renseignement io izahay dia avy hatrany dia nanomboka nanao ny opération mba entina isamborana an'ilay olona. Ny vokany moa zany dia ireo fitaovana maro be izay nijerentsika teo misy dia hita tena hoe basy vita gasy, basy lava maromaro miaraka amin'ireo fitaovana izay namboaran'izy ireo an'io basy io ary olona 3 aloha hatreto no voaroiroy mbola mitohy fa mitorana. Ireo basy ireo dia tratra tao amin'ny fokotanin'ny Andaboly. Fokotanin'ny Andaboly no natratrarantsika anazy tanatin'ny tranon'ny ray amin'ireo olona voaroiroy ireo. No amafisiny hatrany fa voararan'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny fanamboarana basy artizanaly. Io zao tsy fanarahan-dalàna io dia izy zany lasa manamboatra sy mitazona basy tsy ara-dalàna ary tsika moa zany zao lasa manana anazy hoe amboari-tanana io dia zay no hoe de fabrication artisanale aminazy fa aromafeo io zavatra amboarindreo io izay voararan'ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola mitohy ny famotorana amin'izao fotoana ary atolotra ny fitsarana tsy ho ela ireo rehetra voaroiroy amin'ity raharaha ity aorian'ny fanadiadiana. Anyvelany olona mpolo indray no matin'ny daroka bomba nataon'ny Israel atao Gaza androany. Isan'ny nokendrena manokana tamin'izany ny tanan-dehibe iray ao atsimo Gaza izay ivony ady sy ny fanafiana na izany ny antanety na ny anabakabaka tao anatin'ny volana maro. Raha nambaran'ny minisitra israeliana misahana ny fiarovam-pirenena hiditra midingana fahatelo amin'ny paikady ara-tafika napetraka nanomboka ny volana janoary izy ireo amin'izao fotoana. Isan'izany ny Vaovao sy ny fanafiana isa-tanàna hijereny ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ny vondrona masa ao anatin'izay ady any an-toeran'izay. Dia izay ihany koa tompo kilasy tomboko vava no masaka azona roso tamin'ity alina ity naizanaiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ao amin'ny rapitondra filomatompo. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanucha wanoto, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main.
5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.